rabantsika ary fifaliana manokana ho any mitondra antsika amin'izao andro fahasivy amin'ny 10 andro-bavaky ny vehivavy izao, izay mitondra ny lohateny hoe izaho sy ny namako eo an-tongotry Jesosy, miorina amin'ny Luka 10:2-7, manao hoe Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hivavaka. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, faly izay satria mbola mitaonanay mandrakariva ianao eo aminao. Mangataka amin'ny fanainao masina izay mba hanokatra ny fonay sy ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay zavavaka izany. Amen. Ry hava-malala, ao anatin'ity fiainana feno adidy sy andraikitra ity dia indrindra ho antsika vehivavy dia mora variana tahaka ny Marta isika. Miazakazaka, manompo, mikarakara, miasa mafy dia matetika manadino ny tena zava-dehibe dia mipetraka eo an-tongotry Jesosy tahaka ny Maria tamin'ity fotoana ity. Tena tsara sady ilaina ny miasa sy mitana andraikitra maro samihafa, saingy tsy tokony haka ny toeran'i Jesosy eo am-pontsika izany. Tsarovy mandrakariva fa ny fifandraisana aminy no laharam-pahamehana na ny hoe priorité des priorités. Rehefa eo akaikin'i Jesosy isika dia mahazo hery, mahazo fahendrena ary indrindrindrindra mahazo fiadanam-po. Na dia maro azy ireo andraikitra saninao ao tokantrano, any am-piasana, eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny na any am-piangonana, dia mila mahatsiaro fa misy iraka nampanaovin'i Kristy antsika. Zava-dehibe ny mitarika ny hafa, ny olona manodidina anao hafantatra an'i Jesosy. Impiry ary impiry ianao mba maka fotoana hizara ny tenin'Andriamanitra sy hanasa ny olona anatona azy. Tsarovy fa ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny fomba fiainana indrindrindrindra. Hoy Jesosy hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tokony hiseho amin'ny fiainantsika andavanandro ny fitiavana, ny faharetana, ny fahatsoram-po ary ny fangorahana. Mety matetika ianao no mahazo esoeso-teny eny amin'ny manodidina noho ny finoanao, ary mety mampalahelo anao mihitsy izany satria tsika vehivavy moa olon'ny fo. Fa raha maneho ny toetran'i Kristy amin'ny alalan'ny faharetana sy ny fanampiana ny hafa amin'ny fotoan-tsarotra ianao dia anontany ianao izy hoe inona no mahatonga anao hanana fiadanam-po toy izao. Dia afaka hamaly anazy ianao amin'izay fotoana izay hoe satria mipetraka eo an-tongotry Jesosy aho. Izany ihany no afaka hanova ny fijery sy ny fiainan'ny olona izay mifanerasera aminao. Hoy izy ny Baiboly hoe reseho amin'ny soa ny ratsy. Mora tenenina izany nefa sarotra atao. Ry havana, miverena eo an-tongotry Jesosy mba ho vavolombelona amin'ny fiainana andavanandro izasy ianao. Na eny am-piasana, na eny an-dalana, na amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, aoka mba i Kristy foana no hita. Ary raha toa ka mbola sarotra aminao izany, dia tsarovy fa afaka manome hery ianao Kristy raha mifandray tsy tapaka aminy ianao. Enga eny fiainanao ho tory-teny velona, ka tonga ny hafa ilaza hoe te afantatra an'ilay Jesosy izay ivavahanao koa. Ndehantsika hiaraka hivavaka. Jesosy Kristy tomponay io misaotra anao izay satria tsy mitsahatry ny mampatsiahy anay ianao ny zava-dehibe izay tokony ho tananay, dia ny lara-pahamehana, ny fipetrahanay eo an-tongotrao, ny fiarahanay aminao isan'andro. Azony izay Kristy eo aminao na dia tratra ny rotorotom-piainana aza. Ampio ihany koa izay amin'ny iraka izay nampanaovinao anay mba hanana fahombiazana izay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Raha toa ka mbola sarotra aminay izany dia omeo hery amin'ny alalan'ny fanainao masina izay mba hanana fahombiazana mandrakariva. Izany ny angatany amin'ny anaranao Jesosy eo. Amen.